I ety Andramboatina na i Bobolina, fantatsika amin'ny anarana hoe Bobolina mety ho antsika efa zokonzokony na lehibehibe taona dia nafantatra izany rangahy izany. Ho andro izandrondrandrony kosa dia mino fa mety olom-baovao izy aminareo. Raha jerena ihany koa dia hoe 7 taona lasa izay no lasa izy. Nataony antsika anio satria tao anatin'izay 7 taona izay araka ny fahazana azy dia tsy mbola nisy na fahatserovana na lamesa na zavatra kely toy izany, nefa ny zavatra napetraka izany rangahy izany dia ngeza dia ngeza, satria dia nametraka feokira maro be nosoratana ho an'ny gitara. Ny fantatray aloha dia manodididina 700 eo, manodididina an'izay no ananan'ny OGM archive. Fa ny ankoatran'izay mino fa mihoatra n'izay satria mbola eo ny zafikeliny, eo ny fianakaviany ampitan'izany ihany koa, dia mino fa misy lavitra mihoatra n'izay. Ka androany tsy ho tendrentsika ilay hira 700 fa hotsongahintsika manokana hira vitsivitsy anakenina na anakifito eo ngambany izay, dia ireo no tendrentsika amin'ny anio. Ny momba ny Rota indray, Rota dia tovovavy nianatra tao amin'ny OGM, anisan'ny mendrika indrindra, nanana faharetana, nanana fitiavana, ary indrindrandrindra nanana fotoana nandalinana mamerina ny fankasitrahana anareo tonga maro toy izao ary moatran'izay mety ho lava fa dia mankasitraka tompokolahy sy tompokovavy. Tiafantsika mafy be i Rota hiakatra.
vita sakafo tsara vitan'ny olona sehoan'ny olona amin'ny manaraka zany dia ilainay anao mitendry gitara elektrika fe ihany koa ny fo satria lavalava ihany ny lalana vao tonga eto a tonga amin'izao tanjony izao zay ka okizay amin'ny manaraka indray amin'ny 4 jolay mbola misy hetsika mikarakara ny OGM ato a dia manantena na hitantsika mianakavy veloma tompoko lahy makasitraka tompoko vavy